Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia Tokantrano manodidina ny 50 no voaroaka ao amin'ny tranony Behoririka noho ny fibodoinà teratany Sinoa ny fananan'izy ireo. Nivadi-pitokisana io teratany vahiny sady nampiasa hosoka ka fantatra fa voasoratra tamin'ny anaran'ny tanàna. Teo jerentsika indrindra ary ny sary mirakitra izay fanadihadiana izay. Bodony teratany Sinoa ankeriny tamin'ny fanaovana hosoka sy fivadiha-pitokisana ny trano maro Behoririka izay misy fianakaviana manodidina ny 50. Vao maraina dia nigadona Behoririka ny mpitandro filaminana io maraina io. Niaraka tamin'ny vahiny nandroaka sy nilaza ireo tompontrano angoronetana ary hiala tao amin'ireo trano. Velotaraina tanteraka ireo tompontrano satria dia efa nandalo teny amin'ny fitsarana ny raharaha ary nahazo rariny hatrany izy ireo. Teratany Sinoa no voatontoina ao anatin'ity raharaha ity sy nampiasa hosoka nazahoana ireo trano tamin'ny afetsina sy ny tsy fanarahan-dalàna hoy ny tompontrano. Sinoa no mampanao an'izy eo amin'ny fivondronana. Sinoa izay mahazo liberté provisoire satria avy any an-tany mora izay milaza ho tompontrano nefa le wiseto miteny hoe anareo tompontrano maninona tsy miala dika zany mbola considéreny zay mbola everiny zay fa tompontrano. Zao ny manahirana anay tao voalohany indrindra tany amin'ny volana may tany dia tao amin'ny service juridique amin'ny fivondronana zay rehefa tonga teto ny dia niteny le chef de service ao, le directeur ao sy le chef de service hoe tsisy olana ho anareo raha misea ka izy zany mampiakatra ny lisy foana mampiakatra ny lisy foana. Ary zay zany ambatiana fantatry madame le maire mihitsy io fa reo amin'ny service juridique reo ny tena manimba zavatra be dia be eto amin'ny tontolo manodidina anatananarivo raha resaka tany sy trano satria tsy izay rery nitratra an'izao tamin'ny Sinoa io, tratra teny an-drano bevava, tratra tato amin'ny mainindritra sanitaire be dia be. Io Sinoa ray io dia manahirana anay amin'izao fotoana izao. Amin'ny enina maraina izy ny tonga teto, amin'ny enina sasany izy miditra ato trano. Ny ankizy mbola foazina ny zafikelyn'le anavavy tsy misakafo mandraky ny androany asainy mangorony entana izay. Tamin'ny taona 2024 no novarotan'ireo tompontrano tamin'ireo teratany Sinoa ireo ny trano ary nisy ny fifanarana fa ny volana febroary 2024 no tokony na nifanvidin'ny vola rehetra vidin'ny trano ary tsy misy ny famerenam-bola raha misy ny tsy fandoavana ny vola rehetra. Nangataka fanemora ny Sinoa io ary nanaiky izany izy ireo niaraka tamin'ny vatany. Ny volana Jona 2024 nefa dia efa voasoratra tamin'ny anaranay Sinoa ny tanàna nefa dia tsy nanao sonia, tsy nisy ny taratasy fifampivarotana natao niaraka tamin'ny tompontrano. Nangalarana ny Sinoa anay hoe hatrany ireo tompontrano nentina nangalarana ny tanàna. Tsy ilefitra amin'ny atsonjay atao azy ireo ny tompontrano fa dia hiady hatramin'ny farany raha ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo. Andrasana kosa ny fivoaran'ny raharaha eny amin'ny fitsarana ny alarobia ho avy izao. Ny zoma lasa teo no efa nigadona teny Behoririka ny vaditany sy ny mpitandro filaminana nanala ireo olona mipetraka ao amin'ireo trano ireo ary io ny toy androany io ny raharaha.